aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio Alahady fafito ny volana Jona 2024 izay manjinantsika ny lohahevitra vaovao manao hoe mihavàna ao amin'ny Tompo. Anio ihany koa no Alahady ahatsiarovantsika ny amin'ny fetiny reny ko arabaina manokana ny reny rehetra ny amin'izao andro ahatsiarovana azy ireo ary mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amin'ny hatrany. Omany antanantsika ry ny salamo fa 7:100 hoentintsika miderany Tompo. Ao ry ny salamo fa 7:100 dia nira fa 9. Rehefa hitantsika ry ny salamo fa 7:100 dia andeha iarahantsika miredina fiterahantsika an'Andriamanitra. Midera an Jehovah ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ambonin'ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. Amen. Sina tuku aku fatara maratuna sisa ane mufalatana ilapana wana dia iombina amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, izany salamo siry izany no entinay mideranao Andriamanitra, manoloana ny alehibe ny famindramponao aminay sy ny fahamasinanao. Manantona anao eto amin'izao tempolinao masina izao izahay, midera sy mankalazanao. Anao avokoa ny haja manontolo, ko indro miondrika eto anatrehanao izahay, ho fanajanay anao. Eny, ho fikatsanay fihavanana aminao Andriamanitra. Ankehitriny, mangataka aminao izahay, ny anatrehanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina. Mangataka ihany koa izahay, ny mba hiasany fanainao izay efa ty anatinay, hanananay fihavanana ao aminao Andriamanitra. Ahatonga anay afaka isitraka ny fahasoavana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatsana izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana hianoana ny ten'Andriamanitra isika, ko ataontsika ny iray efatra amin'ny 530 ny andininy voalohany. Ao anatin'izany no hiakatra ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Ni pamuti
Mbola hiarivavaka isika tompoko, misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izay Jehovah fa noho ny haben'ny fitiavanao sy ny haben'ny indrafonao dia mbola omenao indray izao fotoana izao ahafahanay mamaky sy mandray ny hafatra avy aminao. Koa fenoan'ny fanahinao masina ary izay Tompo, aizanay mamaky ny teninao arak'izay nosoratanao ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ihany koa Tompo dia ambara sy alaza izay tianao hafatra pitainao aminay vahoakanao ary izay vahoakanao dia andray arara-toetra ny teninao ao am-ponay ihany koa. Koa vonina iainao anao izay Tompo koa mitenena ary amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amaky sy iain'ny teny soratra masina isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Salamo 7:30 raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Dia hotohizana ao amin'ny Jona 7:10, ny 1:730 ka hatramin'ny 5:30, ary faranana ao amin'ny Romanina 7:30 raisina amin'ny 9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia hovakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina, tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotry Arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony, tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiny dia afiainana ho mandrakizay. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoko tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Aza vela izy tsy ho voalona amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra zavatr'olona, ambanin'izay didy hafa rehetra dia efa samy ao anatin'izao teny izao hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no hatanteraka ny lalàna. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny hira fa 4:10 ka ny 7 no ataontsika ho am-pitsanganana dia andre ny hafatra avy amin'ny ten'Andriamanitra isika.
aminareo ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manatitra ny fiarabanantsika reny no zao fetiny reny izao. Samy toetra aminareo marakarivany ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ka ifanantitra amin'ny ankonana tsirairay avy. Ny ten'Andriamanitra zay akantsika ny afatra ho antsika dia zay hita ao amin'ny Jona 3:12 ny ndininy 7:30 ka hatramin'ny 5:30 zay mivaky toy zao amin'ny anaran'ny Tompo. Didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoko tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Isan'ny teny fanevan'ny fifoazana ity andininy ity ka dia toriana matetika ao anatin'ny fivoriana. Amin'ny mahaten'Andriamanitra azy anefa dia tsy lanon-tsiro fa toy ny kitoza arakaraky ny hitsakoana azy no andrenesana ny tsirony. Ary teny raha teo zay nataon'i Jesosy tamin'ny faraparany fotoana melohan'ny hafatesany, zao andiny tsoatra masina izao. Afatra avelan'izay ho fatina, zany teny izany. Ka azo ambara hoe didym-pananana, lova avela ary koa fampiononana vatsy ho amin'ny fiainana ho avy. Zany teny Jesosy hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Ny zavatra manaitra dia zao ny filazan'i Jesosy fa didy vaovao. Angamo tsy nisy didy fankatiavana talohan'izao ny olazana hoe didy vaovao. Fefa nisy zany didy momba mifankatiavana zany hito amin'ny Levitikosy 7:20 ny 9:20 zay milazany hoe aza malaratsy na manao lolopoa amin'ny ray firenena aminao fa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary didim-pitiavana zany fa voafetra amin'ny ray firenena ary voafetra amin'izay tia ny tena ihany. Fa ambaran'i Jesosy tsara ao Matteo 5:7 fa voasoratra hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ary mankala ny fahavalinao. Zany ny didy taloha. Ny ray firenena izany no any natao hifankatiavana. Ary hafa ihany koa didy ity satria tahaka ny tiavako anareo ho Jesosy. Zany ny fitiavan'i Jesosy no famaritana, fitiavan'i Jesosy no fenitra alay tahaka ho amin'izany. Ka zany fitiavan'i Jesosy zany dia fitiavana mity zay tsy mendrika, fitiavana zay mity zay tsy tokony tiavana akory azy. Arak'izay ambaran'i Paoly hoe fa fonombola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ary teo amin'ny fanomboana azy, teo amin'ny azy fijaliana azy, Jesosy dia nivavaka ho an'ny ireo nanombo azy, ho an'ireo fahavalony ka ny teny hoe mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Fitiavana hatramin'ny fahavalo azy. Ary ny fitiavan'i Jesosy dia fitiavana manolotra ny ainy. Araka ny teny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ary zany no didy vaovao azy. Hafa no didy zay nomena ny zanak'Israely teo aloha, zay voafetra ihany amin'izay tia ny tena no tiavana. Hitan'i Jesosy koa fa mbola misy zavatra zay tsy zakany ny mpianatra, mbola tsy azo ny mpianatra tanterahany. Ary zany hoe
mbola betsaka ny zavaka tiako ambaranareo zay mbola tsy zaka anareo zany. Ary zany mahatonga ny teny ilaza hoe mba hifankatiavanareo, hifankatiavanareo. Zany fankatiavana zany zay fanasehon'i Jesosy zay ambaran'ny Paoly teo fa teo amin'ny fiainany eo amin'izay tsy mahateo ty tsy tokony tiavina noho ny tiavina ary tsika fonombolam-panota dia nampisehony ny fitiavana antsika fa namonjy atsika izy, maty hamonjy atsika izy. Ravana malala anisan'ny resahana matetika eo anivon'ny fiangonana, ao anatin'ny fivorim-piangonana, zany fifankatiavana zany. Fa ndraindray tsy tsaroan'ny olona ny mahazava-dehibe sy mahavaovao zany didim-pitiavana zany, satria natao iainana sy ivelomana isan'andro isan'andro. Ary araka ny nambara teo dia nitiavan'ny kristiantsika no marika sy fenitra zay arantsika io mifankatiavana. Fa vaovao ihany koa ty didy ity satria ny marika kendrena dia araka izay nambara teo tsy tahaka ny fitiavana amin'ny teny fa ny tiavan'Andriamanitra antsika. Ny sika malagasy dia manana an'izany endriky ny fitiavana teny zany. Rehefa miteny hoe tsongo fon'olona tsongo foteny. Zany hoe zay tsy tianao atao amin'ny tenanao aza mba atao amin'ny hafa. Fa zay fenitra kosa eto nefa dia tahaka izay nitiavan'ny kristiantsika zay efa nambara teo, ka nitiavan'ny kristiantsika na ny izay lazain'i Jesosy fa nitiavan'ny mpianany dia fitiavana ho an'ny olona rehetra, tsy misy fanavahana. Fitiavana zay ty zay tsy mendrika ho tiavina indrindra, eny fitiavana zay mameny ainy mihitsy ho an'izay tiany. Ary zany no kendrena marika tratrarina ao anatin'ny fankatiavana ny mpianatra. Fa vaovao mihitsy koa ty fitiavana ty satria izany no ahafantarana fampianatra ny tompo ny olona. Ny fankatiavana no ahafantarana fampianatra ny tompo izy, tsy zavatra hafa toy ny hoe madio ny fitafiny, toy ny hoe mahavita asa soa, toy ny hoe tia miaraka sy ny sisa. Tsy zany no fambara, tsy zany no marika alalàna mampianatra ny tompo, fa ny fankatiavana. Ny fitiavana dia fantatsika eo amin'ny Zoatra Masina fa misy voambolana 4 zay haitsika fiangonana zany ary resahana matetika. Dia ao zay antsoina hoe ny erosy, zay ambara hoe fitiavan-tena, fitiavana malalaka, zay mitongilana sy voasarika zay heverina fa misy lanjany sy misy vidiny amin'ny tena. Ary zany mahatonga azy ho fitiavan-tena. Ao ny filia zay fankatiavan'ny mpisakaiza, ka zay mitovitovy fijery, zay mitovitovy firenkevitra, zay mitovitovy saranga, zay mitovitovy ambara hoe filinina. Zany no mpinamana. Ary tsy fambara matetika dia stogoy zay ambara ho fankatiavan'ny prala, ny manana rom-pihavanana amin'ny ra, ary fankatiavana araka ny fankatiavana zay mpianakavy zany. Fa zay ambaran'i Jesosy dia ilay mahazatra atsika, le fitiavana zay mity, zay tsy tokony tiavina ary tsy mitady takalona valina, dia ny agape, zay ambara ho fitiavan'Andriamanitra, zay nafony ainy amonjy ny mpanota, nanolotra ny saropidiny indrindra. Zany natokana teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjeny zao tontolo zao. Fomba ahafantarana ny olona ho mpianatra ny tompo, zany fananana ny fitiavan'Andriamanitra zany. Fitiavana zay mitarika ho amin'ny fanolorana ny aina,
fitiavana zay zarana fiainana ho an'izay na dia tsy tia ny tena aza zany no marika sy fenitra ilazany Jesosy fa mpianana izy. Ry havana malala, anisan'izay mampalahelo fa ao anatiny zany mampianatra ny tompo izany ny fisian'ny fiampandaniana, ny fisian'ny tsy firaisampo, ny fifankalana azy ao anatiny samy kristiana. Kanefa zany no marika afantaran'ny tompo fa mpianana izy. Gandhi manokana dia nilanja fa raha ny momba ny Jesosy sy ny fampianarany ary ny fiainana dia maharesy lahatra azy ary tiany no kristiana. Fa rehefa mitazana ny fifandraisana, ny endriky ny fankatiavana eo amin'ny samy kristiana izy dia nilazany hoe aleko tsy ho kristiana. Mampieritreritra zany ry havana isika mba ahoana fotoana mety ankatoavana, anatanterahana ary iainana io didy vaovao io ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Mandalo fotoan-tsarotra izao tontolo izao ary sika manokana eto Madagasikara noho ny valanaretina Covid-19 ary ambara fa manjary misy ny fanilikiliana, misy ny fanavakavahana, misy mihitsy azy ny fanehoana zay tsy fitiavana intsony ireo havantsika zay tratra na voan'izany aretin'izany. Eny fa na tsy voa aza fa toerana anankiray fotsiny lazany hoe avany moramanga dia ny mpondro moramanga rehetra dia voailikilika. Fotoana zay mampahazo vahana ny laka amin'ny fankalana, amin'ny fanilikiliana, amin'ny tsy fankatiavana vanim-potoana iainantsika. Koa amin'Andriamanitra zao didy vaovao zao indray isika ny hoe mba hifankatiavantsika tahaka ny tiavany antsika, fa zany no afantarana fa mpianatra ny tompo isika raha mifankatia. Ka okary tsy ho zatra ny ianao hoe tompoko isika zay filazana fa mpianatra ny tompo isika nefa tsy manao ny sitrapony dia ny amin'ny fifankatiavana. Dia ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra fa ao amintsika kosa fahafenon'ny fitiavany no ny asa ny fanahy masina. Amen. Isaorana ny tompo ny amin'ny sitrapony izay nambarany tamintsika dia isika iombina amin'ny mpanao salamo manao hoe sambatra ny maintsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehova, samara izay mitandra ny teny vaolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ko andeha anantona ny tompo hiaiko ny fahotantsika eo anatrehany. Iombina amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra tompona eo, misaotra ny amin'ny sitraponao izay nomenao anay anio, izay tianao iainanay. Nambaranao taminay anio fa didy vaovao no nomenao anay dia ny fankatiavanay, fitiavana izay mizara aina ho an'ny hafa izany. Manoloana izany raha eo, mahatsiaro ho tafasaraka aminao izay noho ny fahotanay teo anatrehanao. Ko indro hiaiky ny fahotanay eto anatrehanao izahay tsiraray avy izao. Ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo, mamindra fo aminay. Diovy izahay, amarino izahay, amasino izahay Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa mpampiavana
no angatsahana izany. Amen. Fanohisantsika ny fangatahantsika ny fanadiovan'i Jesosy Kristy antsika dia ho ataontsika ny hera 220 ao amin'ny firana fanampiny. Amaninu aure
Mihavàna, Andriamanitra ivavahantsika miaino ny fifonantsika izy. Koa raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana, ny teny famelan-keloka tolotry ny Tompo anao. Hoy ny Tompo, mety aho, mahadiova ianao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po anao. Noho izany, voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleloia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarina ny fahotsana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy vitaka ny fanahiny. Amen. Marika ny fifaliantsika, dia andeha ho redontsika ny hira 7:30 ny andininy voalohany. Isika riavana ijoro vavolombelona eo anatrehan'ny Tompo sy eo anatrehan'izao tontolo izao. Koa ny fanekempinoana apostolika na ny fanekempinoana larina voalohany iarahantsika manonona fitoroantsika vavolombelona. Mino an'Andriamanitra ray tsy tsoa mpanao ny lanitra sy ny tsany ao. Ary mino an Jesao Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pôntio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, niperika kavan'Andriamanitra ray tsy tsoa. Avy ano iaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tenany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Nasami afatwezana
Iaraka ivavaka isika tompoko. Raha io mbola nisaotranao indray zahay. Raha mbola nomenao ireny teninao ireny. Eny afatra. Sitraponao tokoa ka tokony ho tanterahanay. Misaotra zahay satria mbola mampatsiahanay mandrakariva ianao. Amin'izany hoe tokony hifankatiavana izany raha mino sy mandray anao ao am-ponay izahay. Fa namasonao. Ampianaro zay hiavana aminao ahafahanay manatanteraka izany fitiavana tianao iainana izany. Satria ny fanahinao irery ihany no ahafahanay mahatateraka izany eo amin'ny fiainanay manontolo. Misy sarotra raha io. Andriamanitra dia mbola mivavaka aminao zahay. Ho an'ny mpitandrina anay eto anivon'ity fitandremana ity. Ianao no omba azy ireo mandrakariva, anome azy ireo ny hery, tanjaka, ny fahasalamana Andriamanitra, mba ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa-panomponanao, dia ny fitoriana ny filazantsaranao masina ho amin'ny olona rehetra. Vavaka ihany koa izay ry Tompo, ho amin'izao androandroany izao dia ho fankalazana eto amin'ity izao tontolo izao izay misy anay ity ny fahatsiarovana ny ireny izay fiandoham-piainana tokoa. Tompo tsara indrindra, arotsay ao anatin'izy ireo ny fananao masina, mba ananan'izy ireo hery havana aminao, ary mba ahaizan'izy ireo ihany koa mizara ny fitiavana ao anatiny. Vavaka aminao koa izay ry Tompo, ho an'ny ity firenena malalana ity, Andriamanitra, hitanao izao vanim-potoana sarotra hiainan'izao firenena misy anay izao. Mangataka aminao anefa izahay. Jereo, tantano, vimbina, ary amin'irao fo mandrakariva ihany koa ty firenena ity. Satria ny teninao dia efa niteny taminay fa raha ny olona izay natsoina ho amin'ny anarako, ahafoy ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, iainana, dia iainao any an-danitra ianao, ary asitrana ny tanina. Ka mety izy ianao ry Tompo, amindra fo amela heloko izao firenena izao, ahasitrana ny taninay. Eny manoloana an'izao valana retina, mianaka amin'ity firenena ity Andriamanitra, mangataka aminao zahay. Ianao neno hampianatra ny mpitondra sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra, hananan'izy ireo hery sy fahefana, fahalalana ihany koa, ahafahany mifehy izany valana retina izany. Ireo namanay izay tsy salama, manoloana an'izany valana retina izany, hitanao izy ireny. Ianao no angatanay hanalanay sotra ny loharanina retina, hanasitrana ny fangiry firiany, ary hamafa ny fanahintainany. Andriamanitra, izany no vavakay, ary tianay ny manakambana izany vavakay izany, amin'ilay vavaka tsara, mampianarinao ny mpianatra fa izay manao hoe, Rainay izay any an-danitra, ho masinany eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao, ety atany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay aneo izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorantsika ny Tompo ny amin'ny nahafahantsika ny ombina tamin'teo. Amarana izao fotoana izao isika, ka oriny tsodrano, dia nira 1:30 ny andininy faharo. Raisoa amin'ny finoana ary ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa izy no hatanteraka izany ho antsika. Tsompane ampitsompo sy ampandrosanareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, mba ampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raitsika amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Havana
n'Andriamanitra irerin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.